Omaly no andro nanokanana ilay espace premier ny BFVSG Tsivandry no misy izany foibe toerana iray izany ny fahafampoan'ny mpanjifa ny tanjona raha ho an'ny tompony andraikitry ny banky araka izao fanazavana zao. Tamin'ny fomba manetriketrika no nanokanana ny espace premier BFVSG Tsivandry ao anatin'ny immeuble 6 tao Maliriva. Paikady io fahamezana fahafampo ireo mpanjifa amin'ny alalan'ny fanakakezana azy ireo no nahatonga ny BFVSG nanangana ty espace premier ty araka ny fanazavan'Andriamatoa Bruno Massé, PDG ny BFVSG nandritra ity lanonam-panokanana ity. Ivitoerana izay najoro ao anaty tanàna izay tsikaritra fa dia tena miroborobo tokoa amin'izao fotoana izao raha eo amin'ny lafiny ara-toe-karena no jerena ho iantrano ny PDG ny BFVSG. Izany mampiavaka ny tanàna ny Ivandry tokoa ny fisindreo mpahandrara maro samihafa no sady toeram-pinenana ho an'ireo olona ambony. Tonga nanatrika ty lanonam-panokafana ty avokoa ireo vahiny manakaja maro samihafa mpanjifa ao anivon'ny BFVSG eny amin'iny faritra Ivandry iny. Nanamarika amin'ny fotoana ihany koa ny fitsidiana ny espace premier izay tazomin'ny ekipa Matianina Tarehandramatoa Ladislas Rafeisson talian'ny espace premier Ivandry. Teo ihany koa ny fampahafantarinareo akora sy tolotra izay natao indrindra amalinan'ny filan'ireo mpanjifa. Hatramin'ny volana Novambra tamin'ny Tondasa fotoana nisokafan'ny espace premier Ivandry dia nahatratra 2700 nisan'ireo mpanjifa ao aminy. Tao anaty lanonam-pianakaviana tanteraka no nizoran'ny fanokana tambomba ofisialy ny espace premier BFVSG etsy Ivandry.